mitadidy. Atompoko miraketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salama, tsiron'ny tolozato, akemo folo. Ohatrany tsy marina koa ry maman hoe misy tombony ilay vavaka. Manao izay tokony atao e. Jereo izao tany am-pianarana ry Freda mitabataba be sady mifirody be amin'ny DS. Nefa ny zareo foana mahazo noty ambony indrindra amin'ny malagasy. Le izy ange Joan tsy hoe raha mahazo noty tsara izy anio dia midika hoe milamina be izany ny fiainany e. Ka indraindray ry maman tianao izay tsy mety mihitsy afa sady ao am-pianarana izao ry zareo manesoeso anay foana hoe vomafy hono izay amin'ilay tsy misary adala miaraka amin'ny zareo. Raha azo atao hoe sarindray mipika, raha izay ny antsoina hoe fiainana dia marina ihany ny ambarany. Fa tsy saingy tsy sary ange ny fiainana e, fa ohatran'ny filma ny fiainana. Fa ohatran'ny filma ahoana ry maman? Ohatran'ny filma misy fiandohana dia misy fiafarana. Ny lamina fototra napetrak'Andriamanitra Joan eto ambonin'ny tany tsy miova mihitsy fa izay afafin'ny olona hatrany ihany ny jinjainy. Ie, tsaroako mihitsy izay amin'ilay Galatiana 5:7. Toy an'io tenin'Andriamanitra io mihitsy izao no tiako ampatsahivina andria androany. Ao nge jerentsika ny Galatiana 5:5 hoe ao vakio. Amenarany Jesosy fa izay mamafy ho an'ny nofony dia hijinja fahasimbana avy amin'ny nofo, ary izay mamafy ho an'ny fanahy dia hijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. Fa ahoana tsara moa izany ilay hoe mamafy amin'ny nofo? Mamafy amin'ny nofo izany manao an'izany tsika rehefa manao izay tiany nofontsika tia atao. Ohatra hoe te hitabataba be ny nofoko izao dia mitabataba. Ohatra hoe te higafy ny mpiara-mianatra, te hijery tele mandritra ny andro rehetra, tsy te hanao raharaha ninina, te atoritory fotsiny aminao izay jeu samihafa fotsiny. Ohatran'izany izao, izany ilay nofo izany. Mamafy amin'ny nofo izany. Azoko. Rehefa izany foana izany atao dia lasa mijinja fahafatesana. Zay indrindra. Fa raha mifanahy kosa tsika ny mamafy izany hoe manao ny zavatra fantatrintsika hoe mety sy tokony atao araka ny tenin'Andriamanitra dia hijinja fiainana mandrakizay tsika. Ka izany fiainana mandrakizay izany ve ry maman tsy mbola ho ela be? Izao izany dia iainana ka tsy hoe ndikany hoe fiainana mandrakizay nge tsy hoe fiainana aorianan'ny fahafatesana fotsiny e. Fa izao ndikany fiainana mandrakizay dia fiainana misy dikany, fiainana misy antony, fiainana maharitra, misy valeur tsara. Izany ny fiainana mandrakizay. Tiako raketana tampoko izay Galatiana 5:5 izay. Mba ho averintsika ilay izy dia ho ampianarintsika amin'ny mpiaino mihitsy Galatiana 5:5. Fa izay mamafy ho an'ny nofony dia hijinja fahasimbana avy amin'ny nofo, ary izay mamafy ho an'ny fanahy dia hijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. Fa izay mamafy ho an'ny nofony dia hijinja fahasimbana avy amin'ny nofo, ary izay mamafy ho an'ny fanahy dia hijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. Galatiana 5:5. Raha izany aloha dia aleoko misafidy ny mamafy amin'ny fanahy mba ahazoako ny fiainana mandrakizay. Izay mihitsy, amin'izay mijinja fiainana mandrakizay. Ndao tandremantsika tsara ny afafintsika isan'andro e. Galatiana 5:5 hoe fa izay mamafy ho an'ny nofony dia hijinja fahasimbana avy amin'ny nofo, ary izay mamafy ho an'ny fanahy dia hijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. Fa izay mamafy ho an'ny nofony dia hijinja fahasimbana avy amin'ny nofony, fa izay mamafy amin'ny fanahy dia hijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. Galatiana 5:5.
ombay mitadidy.